misy mpiara-monina fa mbola misy makalisy. Ny asanay zay mitaonan'izy ezikio ambolena ovy eny etsa zay mianaka amitaon'izy ezikio dia mamboly ovy eny etsa eny etsa eny zay mamboly ovy vao tsy mianatra iny dia miasa vita ny asanay mianaka mijery télé ao an-trano tsy mesika iny zanako iny tena tsy mba marina izany. Nanana fikasiana no lasa ingénieur amin'ny resaka fambolena sy fiompiana i Lydia noho izao mahatampoka izao. Mbola nikasana ho fianarana ihany koa ity tovovavy 20 taona ity hono-dreniny. Faravavin-dray aman-dreniny Lydia ary tovovavy tia miasa sy manampy ny reniny efa manano tena amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana izay ataony. Ary tia fandray amin'ny fiarahamonina raha nambarany ireto farany. 20 taona izy io namony an'io azo lasaina tena hoe mbola vatombato mbola tovovavy tokoa. Nanana projet ve izy teo amin'ny fiainany efa nilaza lasainy taminareo inona ny mba projet tena hoe zavatra mba tiany sy niriny. Projet dia mbola hianatra ihany izy nanao agro izy nanao concours teny Ankatso izy hoe mbola hianatra foana ary mama tsy amialako za mbola kely ny taonako fa hianatra foana mbola averiko foana io na tsy afaka raha dia averiko foana io. Zany hoe na tsy afaka tamin'ny concours indroa agrôra izy dia mbola hoe mbola anoy izy mbola vonona ny anoy izy mbola vonona ny hianatra foana izy teny tamiko izy hoe atao libre dia zaho tsy manambola ampianarana anao libre zio dia hiandro concours manaraka indray zany raha tsy manamboly mama izy. Fa manahoana kosa ny faripahaizana tamin'izy mbola hoe nianatra teny amin'ny lycée manana hoe zay hoe zaza mahay ve zany sa hoe manahoana ny faripahaizany. Mahay izy ka mahay izy zanako azo mansoa mihitsy hoe tamin'ny baka fa eny Ankatso moa tsy haiko hoe ahoana dia tsy afaka izy nefa na izany ary. Nefa izy tsy mbola tsy nanana eritreritra ny ambadiko izy tamin'izao. Nanao raharaha zany na zazokony azy eto izy ny andisa ny andasana dia izy zany mama amin'ny 2025 amin'ny 2006 latana 2030 aho izy fa tsy mbola nambady zany. Manahoana kosa ny toetra ny ety anivon'ny fiarahamonina sy ao anatin'ny fianakaviana. Tsy mivoaka ny trano izy télé dia télé film rehetra amin'ny télé dia arany daholo io ato an-trano izy rehefa tsy mankeny izay mianaka dia ato an-trano zanako. Ary ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina tsisy hoe nanana olana tamin'ny fiarahamonina tamin'ny namany tamin'ny mpiara-belona ve izy. Tsy manana tsotra be mihitsy io fiarahamonina hoe any tamin'ny fiarahamonina dia tsy manina raha Zara vavy mamany tena zaza indro sady tia mivavaka io ny an'io zavatra tiany dia mandamina foana raha ohatra hoe misy manana olana na miany tena ankizy indro io fa fanasoko entana ilay izy ka izay zavatra izay dia tsy hoe kenay mihitsy fa dia hitady ny fahamarinana izay satria malahelo izay amin'ilay havanay amin'ilay zanakay dia izay izy ndray misotro toaka ny fahalalana baraka makorely tsy zany tena zavatra tsy mety izay ho zavanay an'ilay fahamarinana mihitsy Anterana sy alahelo no nandraisan'ny fianakaviana ny fahafatesany Lydia ny alatsinainy maraina teo. Ny aliny alahady mantsy izy no efa tsy nody ka nampiahy ihany reniny satria tsy fanaony ny tsy mody. Ireo fianakaviana efa andeha hitady azy ny maraina no nahazo antso fa hita fa teo ambany barazy teny Tanjombato i Lydia. Eny ary ahoana moa zany no nahafantaranareo ny nahitanareo ny mangatsiaka ny zazavavy tamin'ny nahafatesany izay. Tamin'ny iraika amby folo ny alahady tompoko zanako nisy ny antso dia nanontany an'ilay zanako hoe andeha hoaiza ho ay ianao dia izy mama koa zany dia be fanontaniana andeha kelany an'ilay namako ary mama dia iny izy dia lasa dia tsy niveriny izy dia alatsinainy ahako mbola eto mbola eo antsenana eo alatsinainy dia misy alatsinainy maly latsinainy maly any na eno tamin'ilay zanako ato-trano hoe mama maty any ambarazo ny Lydia fa miantso io dadalo toto fa nandeha tany ilay vinatoko alahady nandeha tany latsinainy nandeha tany niakatra tany Antananarivo tany dia nahita anazy tany fa izay ty eto dia tsy nahita dia izay. Fantatrareo hoe iza ilay namany nandehanany lahady atoandro io dia tamin'ny fotoana tsy nody izy efa fataony ve izay tsy mody hoe mandeha any amin'ny namany izay. Mbola tsy fataony izay fa io namany io olona voangina kely izy nahitan'io namany io voangina kely izy niaraka tamin'io lehilahy io dia voangina kely dia tsy fatako mihitsy io lehilahy fa voangina kely niarahany tamin'io dia ohatran'ny hoe voahiny izy vao nanao an'izany dia niandry anazy foana ny alina tontolo hoe ody ilay zanako dia tsy nody
de ny marainy zay ny teny teo tsy nodiny e Lydia tsy nody Lydia mampandrety piraitam-po aminy de ny kelikely iny moa zay mbola vao hoe ananina de izy hoe mita fahateny marainy iny raha tsorona zany lay zay firesaka mam'izay sipany io fa io lehilahy io sipany mihitsy io raha fahalalako anazy fa izy rehefa nanontaniako izy mama mangaragaza be fanontaniana zay nanaovany anahy fa firy taona moa izy io roapolo misy koa no mivoy fa hoe tovovavy mpivarotena hita matetika mandalo eny amin'ny lalam-bisy eny amin'iny barazy iny Lydia zay no mandeha manahoana tena zay hoe ny zava-misy tsy marina zany tompoko zanako tena miaraka amiko mamboly miasanay sy mitaona zezika raha ohatra hoe tena ilaina afaka porofony mpiaramonina mihitsy zany be dehibe mpiaramonina mahita an'io eto raha mbola hoe ilaina ny fiaramonina na porofo an'izany tsy marina zany tsy mezika eo amiko zanako voangina kely zay io nahita zay namany zay io momba niala tatatranoko fa tsy mezika eo amiko zanako mamboly zay disonareo tanteraka zany no filazana tena hoe diso zany ary tena mitady zay olona nanaporofo an'izany zay fa tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany zay fa manala baraka andalako izy be dehibe fiarahamonina afaka manaporofo an'izany eto ary ono izy io ve zaza ohatraotrany ahoana ny toetrany zany amin'ny andavanandro zaza tsotra kely io zanako e afaka baky io de tsy nianatra tsony de nande mitady asa izy sady mitady asa ny mamboly zay sisy afaka porofona ny fambolena taona isy izy eny an-tsaha eny taona zezika io miaraka amiko mamboly eny an-tsaha ihany zay de porofony zany mamaha kisoa zay manano kisoa zay efa tanàna eto biby kisoa mamaha kisoa ny asan'io eto ohatran'izay rehetrarehetra hoe fitaovana zezika zay mamaha kisoa ny asany miaraka amiko ka izy voankina ny data no maty zay mianaka no miray trano anto firy menadany zareo inona menadary zareo fa efa manambady daholo ny mpiray-tam-po aminy fa manodidina eto ihany ny piray-tam-po aminy fa tsy lavitra inona zany zao aloha no ataonareo fianakaviana aorianany fandevenana ny aoriana zao fandevenana ny raha tompoko vavy Lydia zao inona ny zavatra ho ataonareo fianakaviana ka efa natao autopsie izy de tsy maintsy ametraka fitoriana zay eo aoriana fandevenana fa tsy na le valina autopsie raha tsy fantatsy dia tiana io fantatsa hoe inona marina no nahafaty azy de izany mety ho ambadika zay hoe fitoriana ho ataonareo zay sa hoe ahoana no anaovana izay fitoriana izay tsy maintsy fitoriana inkonio zany le natao tamin'izy le hoe ny alalahady tamin'ny iraika ambin'ny folo tao anatin'izay fotoana hatramin'ny nahitana zay hoe izy tsy mifampiantso mihitsy nareo sa hoe tsy manana finday izy sa hoe tamin'ny fito zay niantso de tsy nandray intsony izy maty ny telefony tamin'ny fito ariva de efa niantso vao tsy izy tamin'ny fito de efa asy zay niantso de tsy nandray izy de tsy de hoe raha valina an'izay zany Lydia aby tsy nandray izy tamin'ny fito izy de efa tsy nandray de efa nitebiteby teo zay ny alina tontolo de maraina hoe hitady anazy mihitsy zany vao zay naheno an'izay efa voaratsy zay teny tamin'irety piray-tam-po taminy nefa zay sizy ihany mantsy ny ato de reto eo manodidina anay daholo reo piray-tam-po amin'ireo tsy nody Lydia le nandeha tamin'ny maly de kelikely iny misy vorivory eo de efa misy miteny misy manteny amin'ny barazo de izy nefa le izy